Ya mahafinaritra tokoa satria tombony lehibe ho anay tokoa no nakanesan'ny ray aman-dreny filompanorona ty aminay mitora reny afatra amin'ezinezina ho an'ny fiangonana rehetra manerana azo tontolo izao ary tena nisy azo raisina tokoa satria nitsindrimy mafy tao anatin'izany ny mahakasika ny amin'ny fitsikitsikiana sy ny fifaliana indrindra anatin'izao fanarahan'Andriamanitra izao dia tokony ho feno fifaliana tokoa zanak'Andriamanitra manatanteraka ny asan'Andriamanitra indrindra ny sehatra ny tokantrano sy ny ankonana dia tokony ahitana izay fifaliana araka nolazain'ny ray aman-dreny pastera tamin'ny vahoakan'Andriamanitra izay tamin'ity androany ity zany. Ya ny afatra ho antsika mpiaino sy mpijery ny televizion dia izao hoe mahereza mivavaka ary raiso ny tenin'Andriamanitra izay zaraina isakasabata dia miainantsika maimaimpony ireny tenin'Andriamanitra ireny angalantsika lesona sy iainana mihitsy ny fiainantsika andavanandro ka dia izay ngamaka dia misaotra indrindra tompoko. Mahafinaritra ahoana raha izany no filazana azy azo lazaina hoe miavaka noho ny fahita isan'andro isan'andro songadina sy azo ndraisina atao anatin'ilay toriteny dia hoe mila falifaly foana lalandava raha te ho tanora na miatrika olana na ninona zany hatrehana na ratsy na tsara dia mila falifaly foana. Ny afatra miako amin'ny mpiaino zany dia hoe manasantsika rehetra izay mihaino koa mba hanandrana an'izay hoe ninona misoso mitranga dia aoka ho falifaly lalandava ianao dia tsy adino no mivavaka miantso amin'i Jesosy.